Zavatra anankitelo manan-danja be sy tsara ho fantatritsika izay maniry ny hianatra sy te hahazo bourse aty États-Unis no resahako androany. Ny voalohany time in. Inona no tiako lazaina am'zay? Raha ohatra hoe am'zao mai 2026 zao isika no manao application manam-pikasana ny hiditra hianatra aty zany amin'ny année scolaire manarak'io 2026-2027 ka te hianatra aty amin'ny alalan'ny bourse de efa tara loatra zany satria ny ankabetsahan'ny université aty de manao annonce an'le bourse sy ireo nahazo bourse heritaona mialohan'ny tsy hanomboana année scolaire anankiray. De azavaiko zay time in izay. Ny application amina université aty de manomboka eo amin'ny septambra eo. De ny ankabetsahan'ny université miteny amin'ny mpianatra tsirairay avy hoe amin'ny volana avril, février ka hatramin'ny juin na juillet any mihitsiny no mihidy ny application anay. Kanefa ny ankabetsahan'ny université aty manodidididina ny novambra ka hatramin'ny fiandohan'ny volana février eo de efa manao annonce hoe ho an'ireo olona zay efa nanao application zany hoe ity no package omenay anao raha ohatra ka hianatra ato amin'ny université anay ianao sy ny sisa sy ny sisa. De noho izany zany raha ohatra isika ka ataontsika ohatra hoe manam-paniriana ny andeha hianatra aty amin'ny année scolaire 2027-2028 ka te hahazo bourse de mila efa vonona tsara daholo ny dossier amin'ny volana août 2026 satria raha ohatra ianao ka miandry fifaranan'le deadline an'le application de mety efa tara loatra ary mety ianao no anisan'le olona 20% ho an'ny mpianatra aty mety handoa ekôlazy feno satria am'zay fotoan'zay de mety efa voazaran'ny ankabetsahan'ny université aty daholo ny karazana bourse rehetrarehetra mi-existe amin'ny programme-anjareo. De ny faharoa matetika isika mahay ankizinay tany am-pianarana, tsara naoty manana expérience tsara rehefa manao application amina université aty manao application ana bourse de tsy arakaraky niny fahaizan'iny no bourse azo de kivy de miteny hoe ity ve no mbô bourse azoko nefa za mba anisan'ny bossiste be ihany sy ny sisa sy ny sisa. De ny anton'izay mety tsy namaky tsara tsika ny détail an'le bourse na koa hoe mety vitsy amintsika no mahafantatra hoe inona avy ny karazana bourse misy aty États-Unis aty. De zay ny ho azavaiko manaraka. De aty misy catégorie anankiroa ihany ny karazana scholarship zany. De ny voalohany de ny merit based scholarship de ny faharoa de need based scholarship. Ny ankabetsahan'ny université aty de manao an'le merit based scholarship de misy manao need based scholarship fotsiny ohatran'ny hoe Stanford, Harvard, Yale sy ohatran'izay zany. De ny merit based scholarship de arak'izay anarany zay hoe amin'ny alalan'ny merit no azahoan'ny olona anankiray na tsia ilay vatsim-pianarana zany. Zany hoe arakaraky ny qualité an'le dossier an'le mpianatra no vola azony zany ny ankabetsahany na ny ankelin'le vatsim-pianarana azo. Zany hoe ny ankizy manana naoty tsara, tsara expérience, tsara background sy ny sisa no mahazo vatsim-pianarana ambonimbony kokoa am'lay merit based scholarship. Ny need based scholarship ndray de arak'izay anarany zay hoe need, zany hoe selon ny besoin an'le mpianatra zany no azahoany an'lay vatsim-pianarana na tsia. De
Aty États-Unis aty a matetika io need based scholarship io a de ataon'zareo a basen'zareo a par rapport amin'ny vola miditra amin'ny fianakavian'le mpianatra manao application. De eo am'zay a itsika mpianatra mpivahiny a no tsy mahazo vahana satria consideren'zareo hoe ny international student a de manana moyen na afaka mitady moyen andoavana Nicolas takin'ny fianarana aty États-Unis satria zay koa moa anisan'ny critère tsy maintsy atao azahoana visa ao amin'ny ambasady. Ny fahatelo farany de resaka naoty. Na de tsara naoty takin'inona asika tany am-pianarana, tsara background, tsara expérience sy ny sisa kanefa ny TOEFL na ny IELTS na ny note d'anglais standard alefantsika any amin'ny université somary ambany na ambany de sarotsarotra ny mety azahoana bourse tsara satria iny no marika na marijefy andrefesan'ny université hoe mety ho vitanao ve ny mahomby mianatra amina université aty États-Unis aty. De ireo no tiako nampahafantarina antsika androany mahakasikasika ny fianarana aty États-Unis fa nanao lisitrana fianarana efa nandray malagasy tamin'ny alalan'ny bourse sy lisitran'ireo programme nandefa malagasy nianatra taty États-Unis taty ka raha ohatra ka liana am'zay information zay tsika de ataovy eo amin'ny comment eo ny hoe list 90 na ny LIST 90 fa ho tonga direct any amin'ny MP antsika tsirairay avy any zay information zay. Zay ary fa de amin'ny manaraka indray. Mazotoa.